misy fandraisany soma tsara le izy Andriamatoa somaromaka hoe fa ahoana de raha zao miarabantsika rehetra manaraka ny RBC honao zay mbola tsy manaraka ny chaîne de manasa anao abonné fo mba ahafahanao manaraka ireo mpifampizarana zay ataontsika eto amin'ny chaîne. Ny ohatra kely ny tenako mahakasika ilay resabe ankehitriny tsy inona zany fa momba ilay hafatr'Andriamatoa amin'ny irako ilay pasteur filohan'ny FJKM miteraka resabe le izy ankehitriny. Zao ny zavatra tiako isarenany saintsika, inona moa no asan'ny fiangonana? Tsy fiangonana FJKM ihany io fa na FLM na fiangonana katolika na fiangonana hafa na anglikana ninona fiangonana, raha tokony ho izy ny asan'izy ireo dia mampita ny sitrapon'Andriamanitra, mampahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra hoe inona ny zavatra angatan'Andriamanitra amintsika olombelona. Dia izany rehetra izany dia miseho amin'ny alalan'ny fanitsiana antsika zanak'olombelona. Ahoana ny ataon'ny fiangonana rehefa manitsy antsika? Ny ataon'izy ireo dia miteny mampahafantatra antsika, manitsy ry zareo hoe manampampana ange zavatra ataontsika zao, hoe izao ange ny voalazan'ny baibolina ny soratra masiny, izao anie mendrika hoantsika zanak'olombelona mba ahafahantsika manana ilay toetra, ilay takiny, ilay mahary antsika tsirairay avy. Zay ny andidin'ny fiangonana, zany hoe manitsy antsika olombelona ry zareo raha toa misy zavatra tsy mety. Ny fiangonana tsy afaka hanafaina hanasazy atsika toa ny mpitsara ohatra, toa ny manam-pahefana, fa ny fiangonana kosa dia mandefitra, ny fiangonana dia manitsy atsika, miezaka mitaiza atsika manana an'izay fitondran-tena mendrika mba ahafahana miaina malalaka sy milamina eo anivon'ny fiarahamonina izay, ary hahay hijery hiantra ny hafa, tsy hanjaka ny fitiavan-tena, tsy hanjaka ny fialonana sy ny fitiavam-boninahitra. Izay anisan'ny tanjon'ny fiangonana, antom-pisian'ny fiangonana. Nandefa hafatra Andriamatoa amin'ny irako, miaino azy aho eo amin'ny 3 minutes eo le izy, fa ny tenako dia faly tamin'ilay hafatra. Faly aho satria manino? Satria zavatra tsara nampitaina, tena zavatra tsara. Raha olona lian-javatra dia mahafantatra zany hoe iza Herode tao amin'ilay baiboly, mahafantatra fa Herode dia ilay mpanjaka dia voninahitra, ilay mpanjaka dia seza izy satria manino? Satria rehefa fantatra, rehefa nafantatra izy fa hisy mpanjaka vaovao teraka, nisy mpanjaka vaovao teraka tsy iza zany fa Jesoa Kristy, dia nangovitra izy ary niteraka tao anatiny ilay fiangonana, ka lasa izy mibaiko ireo miaramila hamono ny zaza mena vavarehitra. Zay ny zavatra nataon'ny Herode, ary fanoharana tsara indrindra iny raisin'Andriamatoa irako iny, satria zao ny fiangonana dia hanitsy ny tsy mety. Zay ny asan'ny fiangonana. Raha ny zava-misy eto Madagasikara ny jerena dia efa mihoatra ny tsy mety, ka rary ny fiangonana rana miteny, rariny tsy hoe akory zao miteraka fampisaram-masana, fa hoy zao hoe ny tenako dia katolika ary mirehirehitra fa katolika, fa hoy zao hoe fa maninona ny fitondram-panjakana na hoe ny olona akaiky ny fitondrana tsy mba nireagir akory rehefa nanome hafatra ny aveka, ary ny hafatry ny aveka ihany koa dia tsy mifanalavitra amin'ny hafatry filohan'ny FJKM iny, tsy mifanalavitra. Tena misy zavatra lalina ampitaina izy ireo antefa ampitondra fanjakana, fa tsy nahita za ohatra, mety tsy naharaka vaovao ngamba ny tena, fa tsy naharaka za ohatra hoe gouvernoura nandeha miteny hoe tena tsy nety nataony eveka etc. Fa maninona ny katolika tsy sahany zareo, fa maninona? Dia nisy video nataoko zay hoe sao dia mamiraitsy kombakomba katolika ary fitondram-panjakana, misy video nataoko zay hoe inona ny antony? Fa rehefa ny FJKM ny teny mitory teny dia asina
kiana foana, asiana resaka sy fampitahorana foana. Efa deuxième fois angamba zao, efa deuxième fois nisy ilay teny Atsonjombe iny, ilay hoe le omby iny a anisany natezitra ny Rasoamaromaka tamin'izany fotoana zany. De kehitriny izy mbola tezitra ihany koa hoe aza ampidirana politika ny fivavahana, fa maninona inona nidiran'ny Herode, fa Herode tsisy idiran'ny Herode amin'ny krismasy. De zao hoe fa izy angamba tsy maharaka hoe tamin'ny fotoana manao ahoana nahafantaran'ny Herode hoe misy an'izay soteraka zany. Ataontsika hoe tsy tamin'ny krismasy zany fa taorian'ny krismasy, oui, fa raha tsy teraka i Jesosy zazakely dia tsy nisy ilay décision niraisin'ny Herode. Ary nahaterahan'i Jesosy zazakely dia andro ny Noely izay ankalazainy kristianinareo. Ka zany indrindra nahatonga ny pastera nandray ohatra Herode, misy fandraisany somatsara le izy, Andriamatoa Rasoamaromaka. De zao hoe fa ahoana? De raha zao ny filohan'ny FJKM nge tsy niteny direkta hoe rajoelona ny Herode, fa itsika nandray hoe rajoelona ny Herode. Satria nanino? Nandray itsika satria rehefa ampitahaina de tena mitovy tokoa, rehefa ampitahaina le izy mitovy. Satria maninona? Teraka Jesosy, teraka tao anatin'ny Herode ny fialonana, natahotra izy zao iongana. De inona nataony? Naneraka mpitandro filaminana izy, miaramila izy hamono ny zazamena vava rehetra. De izany anie zava-misy eto Madagasikara ankehitriny. Rehefa tonga ny vahoaka miaraka amin'ny mpanohitra hidina an-dalambe itolona, koa izy ny fitondram-panjakana hoe miaramila, asay vomboely reo, andefaso lacrymogène reo, tifiry reo. Be dia be ngeny naratra, ohatra ataontsika tamin'ny fifidianana filoham-pirenena iny, hatramin'ny Ravalomanina naratra, Ry Andry Rajoelina iny naratra. Zany ve tsy mitovy amin'ny Herode? Mitovy. Fitiavam-boninahitra mahatonga an'izany, fitiavan-tseza, satria matahotra sao miongana teo amin'ny fitondrana teo, matahotra. Karariny raha toka mandray ohatra Herode Andriamatoa, irako, satria zany angamba ny manakaiky kokoa ny zava-misy eto Madagasikara ankehitriny. Fitiavan-tena no misy asehon'ny fitondram-panjakana. Ary Rasoamaromaka zay nireazira tezitra io dia mbola fitiavam-boninahitra sy fitiavan-tseza ihany koa, satria matahotra sao mihetsika ny vahoaka, mahatsapa ny marina, mahafantatra ny marina hoe marina nge zany tenin'ny pastera zany, irako zany hoe tena efa fiainana tamin'ny Herode koa nge neto hoe tena mamono olona nge ireto fitondram-panjakana reto hoe ka normal raha ho tezitra Rasoamaromaka, satria ao anatin'ny ray ny fialonana, fitiavan-tena, fitiavan-tseza, matahotra sao rodana ny fitondrana, satria raha rodana ny fitondrana de rodana koa ny sezany, satria olom-boatendry izy. Zay le izy. Ka normal Andriamatoa Rasoamaromaka raha toka handray ohatra Herode pastera filohan'ny FJKM. Ary ny fanontaniana koa apetrako aminao dia zao hoe fa maninona ianao tsy niteny rehefa nanome havatra ny eveka? Fa maninona? Satria dahoranareo ngamba ny katolika, dahoranareo raha nihainonareo tsara hafatry ny eveka lavabe dia tonga saina ihany koa nareo, ary mety nanondro tena ihany koa ny tenanareo, nanondro tena toa takatra koa nareo hoe tena isika nge no voatifitry ny eveka reto e, satria tena mafana. Ary ny eveka direct aza hoe fitondrana ankehitriny tsy mijery ny vahoaka, manjaka ny fahantrana, ny sisa fandriampahalemana, ny kolikoly, manjaka direct zany. Fa ny pastera irako nataony fanoharana ny anazy, fanoharana zay tena tsara, ary mahafinaritra rehefa tonga any aminareo ny havatra, mahafinaritra. Ka hoe zao hoe misy ifandraisany le izy Rasoamaromaka, misy ifandraisany. Herode dia mpanjaka tamin'ny andron'i Jesosy,
amin'izany fotoana zany tamin'ny Jesosy teraka, ary Jesosy teraka amin'ny 24 décembre hoy izy ny mpino kristianina izay mankalaza nahaterahany mpamonjy. Ka raha tsy nisy io 24 zay andro noely ankalazainao io aminao anao gisa io dia tsy nisy ny famonoana olona zay nataony Herôda tamin'izany fotoana izany. Izay le izy Andriamatoa raha soa marimaka raha toa ka tsy hainao. Zay ny fandraisany. Point. Zay fa tsy ho lava resaka fa de mirary soantsika rehetra samy tenin'Andriamanitra de mirary soantsika mba samy mitratra ny taona vaovao. 5 manantena foana fa ingirany Madagasikara indray andro any. Fa io Madagasikara indray andro any na dia ao anatin'ny aizy nampateraka azy ankehitriny noho ny fitiavan-tena, noho ny fitiavam-boninahitra, noho ny fiatsaram-belatsihy izay ataon'ny mpitondra antsika ankehitriny. Zay ngamba no hafatro manao avety sambatra dia mirary soantsika rehetra samy tenin'Andriamanitra.